Raha ny hevitry ny avy eo anivon'ny KMF Knoe mofody nilaza fa azo atao tsara ny mananatanteraka ny fifidianana filoham-pirenena mialohan'ny farany ity taona ity saingy miankina tanteraka amin'ny finiavan'ny mpanao politika kosa izany. Ara-teknika, mbola tsy tara ary mbola azo atao io Ramatora ary Somalala Patricia, sekretera jeneralin'ny KMF Knoe, fanabeazana olom-pirenena ny manatanteraka fifidianana filoham-pirenena fihodinana voaloha sy faharoa mialohan'ny faran'ity taona 2024 ity. No mafisin'ny KMF Knoe fa ny fifidianana ihany no vahaolana ahafahana mivoaka ny krizy ary manana andraikitra lehibe amin'ny fahavitan'izany ny mpanao politika. Ny fanatanterahana ny fifidianana io raha ara-teknika no resahantsika dia azo atao manatanteraka n'izany alohan'ny faran'ny taona ka raha ampifandraisina amin'ny zavatra voalazanao tao hoe manahoana ny hevitray manoloana izay fanamparany ny vondrona iraisam-pirenena izay dia manohy sy manamafy hatrany izao hoe mbola azo atao, mbola tsy taritsika raha anatanteraka fifidianana alohan'ny faran'ny taona fa izany anefany dia miakina ihany koa amin'ny finiavana ara-politika andreo mpanao politika rehetra eto amin'ny firenentsika. Mandray anjara feno amin'ny fanabeazana ny olom-pirenena momba fifidianana ny KMF Knoe ary ny fanajiajiana izay notanterahana tamin'ny faritra rehetra eto amin'ny nosy na hatsapana fa ny olom-pirenena dia vonona hifidy. Dia ny olona rehetra vonona hiroso amin'izay hoe fandraisana anjara amin'ny fifidianana izay amin'ny fanatanterahana ny adidiny sy ny andraikiny ho an'ny tanindrazana ka ngambany tsy hitany hoe inona no mety ho sakana raha amin'ny lafiny hoe fahavonona ny olom-pirenena sy ny sisa no resahana satria anisan'ny entaninay ny olona rehetra ny anara-maso ny anarany ao anatin'ny lisitra fifidianana ny soratra ihany koa raha mbola tsy voasoratra ao anatin'izany lisitra izany dia amin'ny ankapobeny alohany hita hoe vonona daholo ikabeazan'ny olom-pirenena rehetra izay nentanina sy natonina. Mikasika ny CES dia nambarany sekretera jeneralin'ny KMF Knoe fa manohana ny tokony antsiana ny fitsarana manokana amin'ny sahanana fifidianana izy ireo. Saingy heverin'ny KMF Knoe fa mametraka ihany amin'ny fisiana olona avy amin'ny vondrona 10 mpanao sonia soro-dalana izay mpanao politika izy ireo. Apetraky ny KMF Knoe ihany koa fa tokony halalaka ary hampiatra ary handray fanapa-kevitra miainga amin'ny lalàna velona eto amin'ny firenena mikambana ao anatin'ny CES vaovao.